Nanaova ny filohan'ny tetezamita fanakianana mafy ny tetikasa Ambatovy izay mitrandraka nikel sy cobalt ao an-toerana. Ny andinindin'izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ny Stefana Razafimandimby Atrandy. Ny ray isanjato monja ny vola miditra ao aminy no etra alohan'ny tetikasa Ambatovy izay mitrandraka nikel sy cobalt ao amin'ny faritra Tsinanana raha ny tatitra nataony filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Noho ny akelin'izany etra izany dia tsy afaka misitraka araka ny tokony ho izy ny tombontsoa avy amin'ny harena kibon'ny tany ao aminy malagasy hono nambarany. Fantatrao fa ny etra azo avy amin'izany nikel sy cobalt izany dia ahafahana manova ny firenena, ahafahana mifampizara amin'ny vahoaka malagasy ny arena ny kibon'ny tany, satria tsika dia voalaza foana fa manan-karena hatramin'izay. Ny arenantsika dia ao ambanin'ny tany, fa isika vahoaka miaina ety ambonin'ny tany kosa dia mahantra. Zay ny teneniko hoe tokony avadika ny arena ao ambanin'ny tany mba atao ety ambonin'ny tany mba hiadana ny rehetrarehetra, hiadana ny vahoaka, hiadana ny namako, hiadana ny vahoaka ny Toamasina Tokolasy Tokovavy. Mitondra ny fanakianana mafy ihany koa ny mikasika ireo fitaovana ampiasaina anaty birao eo anivon'ny lapan'ny tanàna vaovao izay notokanana amin'ny farany herinandro teo. Ireo fitaovana ireo izay natolotry ny tetikasa Ambatovy ka nanambarany fa tsy manara-penitra no efa nampiasaina. Ireo izay zatra mivarotra lova ka mamela ratra ivavao mba hiova. Maro amin'ny mpanao politika no mivarotra lova Tokolasy Tokovavy. Izany indrindra no lazaiko aminareo satria raha nikel sy cobalt no nomena ny orinasa anankiray, nomena ny orinasa Ambatovy dia Zordira no nomena antsika vahoaka malagasy. Zordira satria zao raha vitatsika ny lapan'ny tanàna izay tena reharehan'ny Madagasikara, reharehany zao tontolo zao mihitsy satria tamin'iza ben'ny tanàna hoa dia nitsidika lapan'ny tanàna maro manerana an'izao tontolo zao. Fa afaka milaza fa io lapan'ny tanàna io ny anisan'ny tsara indrindra manerana an'izao tontolo zao Tokolasy Tokovavy. Rehefa vita io lapan'ny tanàna io dia tonga taty ny tenako niresaka tamin'ny tompon'andraikitra tao Ambatovy hoe niezaka izahay aza ny arenan'ilay tso fotsiny no alainareo fa mba tokony ianareo nitondra ny fitaovana ao anatin'izao lapan'ny tanàna tsara zao ka mba manantena mba hoety ny birao, hoety ny ordinateur maro isan-karazany mba omenareo. Fa inona ho ianareo noetiny niteny le tompon'andraikitra hoe eny ary fa omenay ny birao, omenay ny ordinateur. Zao ny birao nomena antsika Tokolasy Tokovavy, zao ny seza. Seza occasion. Manoloan'izany dia efa nanafatra fitaovana vaovao ny filohan'ny tetezamita napetraka teo anivon'ny birao vaovao ny lapan'ny tanàna.